toy izao indray avana ny teny zaraina sy omenantsika anio. Kristy dia sady manome andraikitra no manolo-tsaina amin'ny fanatanterahana. Rehefa ikarakara asa-panaoviny tompo ianao olony, ahako voasoratra amin'ny filazantsarany Lioka toko 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia lazao amin'ny tompotrano hoe izao no lazay mpampianatra aminao, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny pasika amin'ny mpianatro, dia izy no hanome amin'ny fombany ny toerana anaovana izany. Tahaka ny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Lioka toko 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izy hanoranareo efitrano malalaka ambony rihana zay efa nasiana fipetrahana any no amboary. Ombanao aneny tompo e. Araka ny voasoratra ao amin'ny tantara voalohany toko 2:20 tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy momba anareo va Jehovah Andriamanitra reo ka efa nampiadana anareo amin'ny manodidina, mino hivavaka isika. Ray eo, ampio ao mba haiainy ny fitarihanao eo am-pananaterahana ny asanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-pioana tompoko.